Ny fitokanana foto-drafitrasa izay notanteran'ny filoham-pirenena tamin'ity indray mitoraka ity dia anjarany tontolon'ny fahasalamana indray no nahazo ny anjarany ny tetsy amin'ny maternité Befilatanana zany tombony ho an'ny marary sy ny manaraka fitsaboana ao amin'ity toerana ity ny fahazahoana foto-drafitrasa tahaka izao. Zava-dehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fahasalamam-bahoaka. Mila fanatsarana hatrany arak'izany ireo foto-drafitrasa samihafa mba ahafahana miroso amin'izay fampandrosoana izay. Tamin'ity androany ity dia ny fanavoazana teto amin'ny maternité Befilatanana no notokanan'ny filoham-pirenena mivady. Foto-drafitrasa izay natao ifamezivezen'ireo marary sy mpitsabo ary natao indrindra analana fahasahiranana azy ireo. Tao anatin'ny 17 taona niorenany nisedra olana ny teto amin'ny maternité Befilatanana satria dia manodidina ny 80 ka hatramin'ny 100 ireo mpiteraka mila famondrana efitra na mila manao fitiliana nefa tsy misy afa-tsy ascenseur tokana sy tohatra no nampiasaina. Vaovay izay olana izay ankehitriny noho ny fisian'ity rampe d'accès vaovao ity. Raha tsy aivina, fiara-miasan'ny fitondram-panjakana malagasy tarihan'ny filoha Rajaonarmampianina sy ny gouvernemanta japonais no nahavitana izao foto-drafitrasa izao. Isan'ny angadina nanana sy vinahitana izany ihany koa ny ramatoavadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarmampianina. Izy izay nanao ny fifampirarahana rehetra nazahoana ny famatsim-bola. Izy rahateo ihany koa no renim-piany fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Mitetina 720 sy 3 sy 900 euro na 700 tapitrisa ariary ity rampe d'accès vaovao ity. No antery filoha Rajaonarmampianina tamin'ny kabaziny androany fa ilain'ny firenena ny manana vahoaka salama indrindra fa ny reny izay loharano miaina sy ny zaza. Marihana fa fitaovana maro samihafa ihany koa no efa natolotry ny vadin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy teto ka anisan'izany ireo kidoro, milina fanasan-damba ary koa fitaovana informatika maro samihafa.